Vaksiny Pfizer miisa 504 etsy fatra indray no azo Madagasikara omaly alarobia fanomezana avy amin'ny governemanta amerikana ireo vaksiny ireo tafiditra ao anatin'ny ezaka ataony fitondran'ny flu Biden na ampitomboana faingana nisan'ireo vita vaksiny sy ampitsarana ny firongatry ny valanaretina covid-19 hatreto dia efa nahatratratra amin'ny 9 etsy sy 3 tapitrisa mahery ny fatra ny vaksiny iarovana amin'ny covid-19 tonga ka ampiasaina eto Madagasikara ary ny saika ho antsasaka ireo fatra ireo dia fanomezana avy amin'ny governemanta amerikana. Mbola mitony fialan-tsasatra ho an'ireo mpianatry ny Oniversite sy ny sekoly tekinika. Nahemotra ny 17 Janoary ihany koa ny fidirana ho azy ireo araka ny tatitry ny filakevitry ministra omaly alarobia. Noraisina izao fanapa-kevitra izao ahafahana manapaka ny fifindran'ny covid-19 sy ahafahan'ireo sekoly manomana ny toeram-pianarana fepetra ho raisina manoloana ny firongatry ny valanaretina indray. Taorian'ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fatrana lamanga sy vakinakaratra tena nambarana ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany alakamisy fa miatra amin'ny fatra dimy hafa koa dia atsimo atsinanana atsimo andrefana anosy dia na ary miatsatra ambony izany. Nanambara ministry ny fitsarana imbikerilaza androany alakamisy fa Notanana am-ponja vonjimaika ireo teratany malagasy roa tratra tany Komoro tamin'ny faran'ny volana Desambra 2024 no ilay raharaha volamena 720 kilao izay mahavotazona azy. Voalohany araka izany izao 10 andro aty aorianan'ny trangantira ity no nisy tombona mpanjakana malagasy nanazava masimbahoaka ny ampahany amin'ny raharaha. Nanambara ihany koa ny ministra fa efa mandeha ny fangatana ny fampodiana ireo teratany malagasy ireo eto Tanindrazana ary efa nisy ny fifanarana no sy niavana ny araka tamin'ny fanjakana rotota momba izany izay tokony hanamora ny fikarakarana izany hoy izy. Efa mandray tanana ity raharaha ity ihany koa ny tendro miady amin'ny kolikoly na ny pôle anti-corruption sy ny barao mahaleo-tena miady amin'ny kolikoly na ny bianco ho hatrany ministry ny fitsarana. Anisan'ny adiadiana amin'izany ny toerana ny avindreo volamena ireo. Nanambara ny gazety iray ao Komoro fa nivezivezy impito eto Madagasikara sy Komoro ny iray amin'ireo malagasy roa ireo ary izy ihany koa no mpanome vaovao ny atodo mikotrika itony raharaha volamena itony.